Tonga sadala zanagasikara mbola hoe nareo ifa lehilahy indray ny ataontsika androany a teratany Uganda teratany Uganda lehilahy anankiray a antsoina hoe Jack Gukoko amin'ny ankapobeny moa zany a tamin'ny andro taloha tamin'ny andro fahampanjaka mahafinaritra be le hoe manambady maro moa tsisy fitoriana ihany koa tamin'izany roapolo vadiny a dia ny tao amin'ny lapan'isy anazy a 12 vady mitokana amin'ny efitrano hafa ary ireo ambiny anankivalo mitokana amin'ny efitrano hafa izany hoe samy vadiny hafa tsy didiany ihany ireo vadin'ireo ny isan'ireo zanany dia miisa 158 andre kiako so ihany le ry tamin'izany fa mpanjaka fa raha tsy izany raha tsy mpanjaka angamba le ry aiza moa izany nahita vola hamelomana ilay zanany ny fitambaran'ireo zafa kely ananany dia miisa 500 isa 500 nahagaga nefa fa le ry ihany zany amin'ny maha hoe mpanjaka anazy zany dia nanao izay tiany atao amenatsotro any ny vady mandeha manambady na izany na tsy izany ara dia nisy ireo zanany lahy maty niisa 12 satria tsy na tamin'ny andro fahagola hitanareo misy le miady fanjakana taloha le miady le miady foko miady firenena le nalaza be ireny dia 12 ny zanany lahy maty tany amin'ny fedina tany amin'ny toerana fedina oviana ary izy maty tamin'ny novambra 2011 tamin'izay fotoan'izay anefa 12 sisa ireo vady niaraka taminazy fa ny ankoatran'izay efa nandeha ilala satria leo be ny toetrany 4 taona ireo zanany tamin'izy le hoe le maty ny zokony indrindra 80 taona tamin'ny fotoana nahafatesan'le ry 80 taona ary ny zanany farany tamin'izy maty 15 taona nasalasainareo tsy mahita hoe raha lehilahy 80 taona izany ianao amin'izao lehilahy 80 taona izany nefa efa glia fa na izany na tsy izany raha i Jack dia nivela nandritry ny 103 taona 13 taona izy no maty ny olona taloha moa amin'ny ankapobeny somary elaela izay vao maty ela velona fa amin'izao zany ohatra lasa miekena mety afaka 20 taona 30 taona any isika olombelona mety hoe 20 taona dia glia daholo dia mihina fa ho avy amin'izay faharan'andro amin'izay fotoan'izay amin'izao izy zao le olona manambady maro mbola misy ve sa tsisy intsony mety misy fa le sipasipany atao amin'ny tany arabo mbola izay mbola manjaka izay zavatra izay na izany na tsy izany ara miady vehivavy fa na izany na tsy izany ara mbola tsy maharesy ireo tohatry lehilahy izay fa ohatran'ny tsara kely le volika ahoana tianareo ve maso